Iverenantsika indray bava kosa ny vaovao mahakasika ny politika. Nanome ny heviny mikasika ny fanambarana ny sesy mikasika ny lalàna nivoaka tamin'ny 10 septambra 2024 momba ny fitantanana ny orinasa misy petrabola ny fanjakana ary mikasika ny famoaham-bola 70 miliara nambarany teo anivo ny tahirim-bola mpanjakana. Fefy afahana misoroka ny fandrombana volam-panjakana ny lalàna mivoaka tamin'ny 10 septambra 2024 momba ny fitantanana ny orinasa misy petrabola ny fanjakana. Saingy nomariana Andriamatoa Rakoto vao fa mbola mipetraka ho adevitra eo anivon'ny gouvernemanta ny didy fampiarana io lalàna io. Misy taratasy anankiroa misesy voaray milaza ny voalohany hoe asory ao anatin'ny organisationareo zany ny organigraminareo ireo société reo fa tsy ianareo tsy manana fifandraisany tsony amin'ireo orinasa ireo. Dia ny taratasy faharoa dia milaza hoe izay tsy zay ny destinataire fa narainy copie fotsiny zany zay any amin'ireo le mpitantana an'ireo orinasa anana amin'ny fanjakana petrabola ireo milaza hoe ianareo zany dia tsy manana intsony fifandraisana amin'ireo ministère reo ohatrany na zany zao zay hoe DSMA, ny FTM, BPPR sy ny ohatry zany. Dia naray an'izay dia niasa zahay mijery an'le lalàna dia tsy nazava le lalàna hoe zay zany andraisan'ny ministère amin'ny finance azy nefa ohatrany tsy zay fandraisanay azy satria napetraka teo anaty organigraminay ireo orinasa ireo. Momba ny vola 70 miliara dia toy izao nyvaliten'ny eto minisy mpanjakana Rakoto vao. Ireo dia tsy marina zany. Misy ny tafaran'ny taona dia misy ny avany amin'ny présidence république amin'ny directeur de cabinet iny satria nijery andreo zavatra maiky eto Antananarivo sy any amin'ny faritra hafa amin'ny resaka fa sy manana lalana ireo digy vaky ireo sy ny maro samihafa. Isika mangataka any amin'ireo namana partenaire technique et financier zay filavazy dia inona mba azo Madagasikara hoentina dia no nijery tandro zareo fa tsy zahay akory satria tsy ao ambany tuteliko akory ny fer dia nahita hoe mba misy azo raisina any amin'ny fer dia zay no natonga an'le hoe eny rehefa natao vinavinana asa dia misy volavola tetibola ohatry zao vola fa tsy tetibola ilaina zany tsy milaza hoe batay ny vola io dia hoentina atao amiko ato na lasa financiena ny ministère d'état fa asako voatendry ohatra namboatra ny lalina eto Antananarivo za tsy manana budget an'izany atao amiko aizary zany volam-panjakana no alainy. Raha ny fanazavana eto minisy mpanjakana mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny famahambolam-panjakana amin'ny fanatanterahana ny asa maika tafiditra amin'ny fandarana asa amin'ny filoham-pirenena ary nampiasana ny vola avy amin'ny fer tafiditra ao anatin'ny asa maika tanterahan'ny ministera mpanjakana amin'ny fanarenana ny lalana eto Antananarivo.